dia mbola ekipa meteo Madagasikara hatrany miaraka aminareo miaraka nandeha intsika mijery ny fivoaran'ilay rivodoza ava sy ny zarazanona tamin'ny tambazotra tserasera Facebook meteo Madagasikara na tamin'ny haino manjery nasionaly na ihany koa ny antso tarobizy nandraisany anareo. Mbola vonona hatrany izahay fampizarazany vaovao izany ary dia manaratsy tapaka ny vaovao momba ny toetriny andro satria mbola manomety misy foibe ilay rivodoza ava izao. Tamin'ny efatra maray izy tao amin'ny distrikan'ny Vatomandry. Izany hoe tao amin'ny komina Ifasina tao no misy ny foibeny mienimieny dia miverina température tropicale modéré izy eo amin'ny 20 kilometatra isan'ora eo ny rivotra entiny raha toka 10 kilometatra isan'ora ny tafio-drivotra. Anisany mbola manimba zavatra izany ary izao koa tsara fantatra manelanelana ny metirano mpakatra ny Mahatsangana dia mahazo ora-maratra be mahery ny ranomasina amin'ny fadranomasina dia angaviana izany ny mpiandrika mba tsy hanao izay asan-dranomasina izay afahana miarana ainy toy izany ihany koa ny any amin'ny morontsiraka atsinanana iray manontolo iny. Miovatoraka izao ary ny filazana loza eo amin'izao marina izao. Filazana loza ny tatao na filazana loza miatra miloko mena ho an'ny distrikan'ny Moramanga, Anosibealala, Rikavily, Vatomandry, amin'ny Tanambao-Manapotsy, Marolambo, Mahanondro ary Vatovavy. Filazana miloko mavo na loza manambana kosa ho an'ny Manjakandriana, Antananarivo Avaratrano, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Renivohitra, Ambohidratrimo, Andramasina, Arivomamo, Ambatolampy, Tampifotsi, Antsirabe voalohany sy faharoa, Fandriana, Ambositra, Manandrina, Ambohimasoa, Isandry, Vohibato, Lalambina, Fianarantsovilona, Ambalavao, Faritra Atsimatsinana, Divolobe ary Akory. Filazana miloko maitso na filazana fanairana ho an'ny faritra misy faritra Androy ary filazana miloko manga izay midika hoe efa lasa ilay rivodoza fa kosa misy be ny lasa fa mila malina sy mitandrina hatrany dia ny distrikana Talaza ny Mandry Tsara, ny Andilamena, Amparaparavola, Ambatondrazaka, Tsaratanàna, Anjozorobe, Analanjorofo ary ny Toamasina voalohany sy ny faharoa ary velona hatrany ianareo mpampiasa ranomasina ny morontsiraka Atsinanana ray manontolo sy amin'ny faritra avaratra Andriafanosiny dia hitana mba tsy handrika ny andra-pahalasa ny rivodoza. Dia hatrandray aloha ny fampizarantsika fa afaka ora vitsy dia miverina aminareo indray izay mizara ny vaovao manaraka.